Finaritra rô ato amin'ny fandaharana mahafinaritra rô sy ny alalao sehatra. Zay ahitantsika ny zanam-pandaharana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana. 3 minitra iresahantsika, ifampizarantsika ny resaka fampiasana ny lalana sy ny manodidina an'izay moa zany zay zanam-pandaharana tolotry ny auto-école orientale sy ny CFDP ONJSN ary ny ISFSP. Mariatsika eto foana aloha mandrapahazatra tsara antsika satria mbola misy foana ny diso lalana miantso hoe zay atao tonga eto a Beril Rose amin'ny SFSP nefa ko tsy eto tsony misy anay. Efa mifindra eo ampitan'ny hôtel Baobab Morafia anao zany eto ny hôtel Baobab Morafia anao eto no misy ny CFDP ONJSN ny auto-école orientale ary ny SFSP. Zany hoe raha mivoaka amin'ny pont Tanamakoho ianao raha mitodika amin'ny lalana mandeha folo point zany mazava ho azy de mivily miankavia ianao de tsy lavitra eo akaikikaiky ny soko marikako moa tena afatara be sy ny maro azy. Ampahafantarantsika kely ty sanandro azy mba tsy ho diso lalantsika alohan'ny izarantsika ny fifampizaranana. Ny fifampizarantsika androany indray de mahakasika ny karazana torohevitra izy ity satria ny zanam-pandaharantsika araky ny resakintsika de manoro hevitra antsika rehetra mba tsy mba tsy ho azon'ny loza, mba tsy handany fotoana eny amin'ny lalana fa mba hampirindra zany ka ity androany ity de tena zava-dehibe ny resahantsika amin'ny hoe ny lohateniny ty androany ity zany de hoe aza miady amin'ny torimaso. Amin'inona moa zany tinentenena am'izay rehefa mazava ho azy satria fifamoivoizana ny resahantsika rehefa mitondra fiara ianao zany. Matetika moa izy ity de rehefa mandeha lavitra na koa mety hoe mety nisy miaro tory de mitondra fiara zay tsy tokony atao zany zay zavatra hoe mbola ho resahantsika amin'ny fotoana hafa moa inona moa ary zany no tokony atao fa de zay zany ataontsika aza miady amin'ny torimaso raha mbola raha ianao no mitondra ny fiara. Aleo mifanaraka aminy de mijanona ianao de matory aloha na hoe tonga de aza mitondra fiara raha ohatra ka hoe raha ohatra zany ianao ka hoe fantatrao zany ianao fa mbola tsy ampy torimaso de tsy tsara ny mitondra fiara indrindra moa kodiaran-droa na hoe moto satria amin'ny moto zany tsika amin'ny moto de tena tsy manana droit ray segondra ianao raha mitondra moto hoe atory zany. Tsy midika akory zany ho an'ny tomobile de hoe manana droit ray segondra ianao fa zavatra hita ihany zany ndraindray rehefa le mandeha taxi brosy reny ianao misy gros chauffeur zany ataontsika hoe matory. De tena zava-doza zay satria matetika raha maromaro moa zany loza fifamoivoizana hitantsika eny amin'ny tambazotra sosialy isan-karazany eny misy ireo loza fifamoivoizana ary matetika de amin'ny alina reny moa zany de matetika anisan'ny manana hoe ino zany facteur lehibe zany antony lehibe mahatonga an'ireny ny torimaso zay vokatry ny avizanan'ireo mpanamory moa zany. Ka io zany de tena tonga de tena amitsika rehefa tsy ampy torimaso aleo tsy mitondra fiara. Izana mihitsy zany atao zany rehefa fantatrao fa tena tsy maintsy hitondra fiara ianao de aleo manao ampy torimaso tsara. Io moa zany mba kopa-tanana ho an'ireo ekipa namana chauffeur rehetrarehetra tsy hoe tsy ho atoro an'izany izy fa marina hoe araky le tenentsika eo hoe marina eo amin'ny fitadiavana fa aina ihany koa ny hoentintsika zany ka zava-dehibe tena zava-dehibe tsy azo atao kinanga zany ny fampin'ny torimaso ny atao fampin'ny torimaso raha ohatra ka raha sendra tena misy moa zany ny ataontsika hoe efa eny am-pandehanana ianao tena hoe tsy resin'ny torimaso fa tena hoe te hatory de tena ny azo atao zay le hoe aza miady amin'ny torimaso fa de mifampiresaka aminy eny ary fa de omenanao ny anjaranao mijanona ianao amin'ny toerana azo hijanonana tsara de fotoanao matory ianao asa rehefa mahazo telopolo minitra ianao na ohatra zany tsy mamono antoka zany ny fijanonana 30 minitra de mba manalanala n'ilay torimaso zany zay zay le hoe mifampiresaka amin'ny torimaso zany atao fa tsy miady amin'ny torimaso zava-dehibe zay tompo lasy tompo vavy tsara ny afatarana an'izay mety hanampy atsika amin'ny fiainana moa zany sy indrindraindrindra atao anatin'ity tontolo hoe fanamorina fiarakodia sy manodidina zay ka de zay indray torohevitra kely androany atao anatin'ny zanam-pandaharana 3 minitra ho an'ny fifamoivoizana fa de mirary soa atsika indray mba ho atratra ny rapitso mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy.